Ho ampitomboina ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havako avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao zoma mahafinaritra izao, izay amarana ny maro ny asa mandraharafanao na dia mbola misy aza ny miasa rapitso. Misaotra anao izay ny amin'izay rehetra nasehonao tamin'ny fiainanay Tompo. Ary indrindra amin'ity andro vaovao ity dia mbola misaotra anao izahay. Koa mangataka hatrany izay Tompo, engany izahay ara-dalana aminao mandrakariva, eo am-pamakivakiana n'ity tontolo andro ity amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa tahatano izay hampio izay vimbino izay hatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy Kristy ry havana dia te hampahafantatra antsika mandrakariva ny sitrapony ao anatin'ny mahazava-dehibe an'ilay hoe taridalana antsika ny fanahy masina. Andinga jerentsika ny Efesiana 5:9-20 hoe ahitantsika an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana po amin'ny ratsy, vaoaka ho fenoana ny fanahy. Amen. Raha jerena dia misy zavatra mifanohitra hoe mamy divay dia avy eo dia fenoana ny fanahy, kanefa tiana ny milaza fa ato amin'ny Baiboly izany na ny testamenta taloha ohatra tamin'ny Iana renin'ny Samoela, raha nivavaka izy dia ny molony ihany no mihetiketika izany dia neverin'i Eli tamin'izany fa hoe mamy izy, nefa dia ambarany tsara fa tsy mamy izy. Dia tahaka izany koa ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 rehefa nilatsaka koa ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny Apôstôly, dia ozy koa no nahita tamin'izany hoe mamy divay ireo. Izany hoe heverin'ny olona izany fa ohatran'ny hoe mitovy amin'ny fahitana azy amin'ny andavanandro ny mamy divay sy ny azo ambara koa ao anaty farango rososona hoe mamy fanahy masina izany. Andeha ary nge ho jerentsika. Ny amin'ny hoe mamy divay izany dia hita tokoa fa ambarany eto hoe misy fanarana po amin'ny ratsy, na koa rehefa tena jena dia hoe misy fandikan-dalàna, misy fandikana fitsipika izany, misy fironana ho amin'ny ratsy izany. Ny fahamamoana amin'ny divay dia miteraka fifaliana, fa saingy izao fifaliana mandalo, fifaliana tsy mitoetra. Ary izay no mahatonga ny olona hoe rehefa misava indray ny hamamoana dia mandeha mitady indray izy, mitady hafa. Izay izany fifaliana atao hoe mandalo ihany. Ary fifaliana koa izay araka ny nambaratra hoe mety hisy tsy fanarahan-dalàna, fironana amin'ny fifalian'ny nofo, dikan'izay miteraka ota ary ratsy dia tena ratsy ho an'ny zanak'Andriamanitra ny tahaka an'izany. Ny Jesosy Kristy dia niteny eo amin'ny Luka 1:15-5 hoe ary mitandrema fa andao ny fonareo veasara ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahiana izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Hitantsika ao anatin'izany izany fa manimba koa ny fiainam-panahintsika satria mahatonga antsika tsy hiambina izany amin'izao fiainana izao ny hamamoana. Ratsy dia ratsy izany ary tsara raha ho alavirin'ny zanak'Andriamanitra. Hitantsika eto kosa ny amin'ny aoka ho fenoana ny fanahy satria nahoana? Satria ny fifaliana eto indray ary izao ilay fifaliana faharoa. Teo tsika niresaka an'ilay fifaliana eto amin'ny tany ihany, ny fifaliana mandalo, fifaliana vokatry ny hamamoana, fa izao ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina. Rehefa feno fanahy masina ny olona dia fifaliana mitoetra izany, fifaliana mitondra fiadanana ary indrindra fifaliana mitondra fiderana an'Andriamanitra, fankalazana an'i Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika amin'ny 9:20 izany. Noho izany ary ry havana dia izao anjarantsika isan'andro ny mivavaka, mangataka amin'ny Tompo mba ho feno fanahy. Tena atao toy ny mivavaka mihitsy izany satria raha tsy feno fanahy koa isika dia mbola mety misy hirika idiran'ilay ratsy ao anatin'izany, dia mety hitondra antsika amin'ny fahalavona na ny ota
samihafa. Noho izany ary dia faniriantsika mandrakariva amin'izao hoe fitarihan'ny fanahy masina izao, fifaliana ary faniriantsika mandrakariva ny aokarim-ba ho fenoina ny fanary ava-kotia, irariana mba ho tanteraka amintsika tsiraray avy izany. Ameno ny vavaka ary sika. Misaotra anao ary izay Tompo fa afaka mangataka koa fa te hanana fifaliana maharitra, fifalian'ny zanak'Andriamanitra, fifaliana amin'ny toetra ao aminao Jesosy Kristy, izany no irianay. Koa mangataka izay isan'andro, ampio mba hifadiny ratsy ahafahan'ny fanahy masina mameno ny fiainanay tsirairay avy. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanana. Amen.